Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Santien, ni vite Flamine, Manul Chano, ni le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Tsak Chin Chin, miaraka amin'ny le JT. Shell Super Extra, miaraka aminao ato amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity andro fahenina amby roapolo amin'ny volana aogositra amin'ity taona enina amby folo sy roa arivo ity efa dila kely amin'ny fitora sasany ny fotoanantsika eto amin'ny logité ireto no tembaovao ho any androany. Samy tsy mbola nisy nangataka alalana teny amin'ny préfecture n'Antananarivo avokoa hatreto na ny hetsika izay atao ny fikambanana AFP na ny hetsika ireo teratany frantsay manoloana ny famonoana ireo teratany frantsay roa tany Sainte Marie izay hokasaina atao rahampitso. Tsy lefitra ary hanohy hatrany ny fanalany ireo mpivarotra tsy manara-dalàna kosa ny commune Antananarivo renivohitra. Notolorana sertifika androany ireo mpandray anjara tao anatiny Afrika Indeavor 12 sy 2 arivo. Nanomboka androany kosa ary itoy eo amin'ny rampitso asabotsy ny hetsika driving moon izay totosaina etsy amin'ny Akourdika. Ampifaliana trano itsidina ny tokantrantsika tsirairay avy ary arabanantsika ihany koa amin'izao takariva izao asaina ampanajana isika anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany. Izy raha roto ny mahazatra ny logité ho any androany ny tapany faharoa iarahako amin'ny rajao ny tapany voalohany kosa miaraka amin'ny Sonia Andrinirina anomboantsika azy avy hatrany anatin'ny vaovao misongadina alahuna. Somary isy hetsika roa ampafampana ny rahampitso ho an'ny eto andrenivohitra dia ny hetsiky ny AFP sy ireo teratany vahiny anome voninahitra ireo teratany frantsay roa namony any tany Sainte Marie. Hatreto anefa dia tsy mbola nangataka alalana teny anivo ny préfecture ny tanàna Antananarivo renivohitra ireo izay mikasa anatanteraka ireo hetsika iray saika atao rahampitso akoatra ireo roa ireo no fantatra fa nandalo teny anivo ny préfecture n'Antananarivo saingy nolavina kosa ny fangatahana aratsika ny vaovao makasika izay tateriny Rindra Tahiry sy Kasa mbola manana. Hetsika lehibe telo samihafa no saika anamarika ny andro rahampitso 7 Mey isandreo ny hetsiky ny antso any fanavotam-pirenena izay voalaza fa atao eny Mahamasina. Etsy andany ihany koa ny diabe fanginana ataon'ireo teratany frantsay eto Antananarivo ary farany hetsika ireo malagasy miray feo amin'ny alalan'ny ika miaraka ividianana ny lalam-pandrenana vaovao. Hatramin'ny tolakandro teo tsy mbola naharay fangatahana akoatra ny MMF malagasy miray feo ny préfecture ny tanàna nanazava tamin'ny alalan'ny antso Atarby ny préfet Antananarivo fa tsy mbola nanamafy ny fisin'izay diabe kasaindreo teratany frantsay ireo atao akory ny consulat-ny Frantsa. Akoatra izay tsy mbola nandefa taratasy fangatahana raha teo ireo mieritreritra anao izay diabe izay. Toraka izany ihany koa ny any antso ny fanavotam-pirenena na ny AFP tsy nangataka lalana izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Vao malaina efa nanamafy ny avy amin'ny AFP fa tsy hiverin-dalana izy ireo na dia teo azany tsy naomby aza ny fidinana andalambe teny amin'ny arabe ny fahaleovantena tamin'ny zoma heriny. Fantatra ihany koa fa anampy azy ireo eny Mahamasina ny fikambanana mitsanganana ry malagasy. Efa nanao fanambarana omaly kosa ny malagasy miray feo fanofana ny famondrina no kasain'izy ireo atao tao amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena rahampitso.
ny antony dia tsy nahazo alalina avy amin'ny préfecturany tanàna izy ireo anatanteraka izany. Nanambara nandritro ny mpitarika ity fikamarana ity ka hoentina any amin'ny faritra Ndinika amin'izay etaeta andaminana lalam-pandrena vaovao izay mialohany andaminana indray ny fikarakarana izany eto Antananarivo amin'ny fotoana mahamety azy. Itsandany dia nanambara ny anamafy ny fitandrona filaminana ho an'ny eto Andrenivohitra sy manodidina ny tompon'andraikitra ny ivony izany. Fantatra mantsy satria sakana ho an'ny tsy firosona fampandrosoana ny hetsika sy fanakorontanana toy izao raha voalaza ny mpandinika iray. Isan'ny mampiembotra sy tsy mahamaritoerana ny toedrara eto Madagasikara manoloana ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny fisiana fidinana andalambe matetika sy ny fikonkononana korontana ataon'ireo mpanohatra ny fitondrana. Ilaina mandray andraikitra amin'izany ny fitondrana foibe ho iatran'ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena izay nitafa tamin'ny Miora Miarinjatov sy Zo Randretsalama tamin'ity androany ity. Na eo aza ireo mpitandro ny filaminana marobe eto Madagasikara tsapy fa mbola tandrefaka izany raha tamin'ny firene GAF ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien manoloana ny zavantranga tany Sainte Marie ny farany herinandro teo izay nafatesina teratany vahiny miisa roa. Torak'izay ihany koa ny fikonkonona ireo rehetra izay manohatra ny fitondrana amin'izao fikorontanana izay tsy mitsaha milaza fa idina andalambe. Arak'izany ilaina amafisy ny mpitondra ny lafiny fandriampahalemana ho hatrany mpahay fifandraisana iraisam-pirenena. Ny eto Madagasikara zany tsy meratsy hatrany zany le fandriampahalemana raha mahitsy zany fa tsy hoe afenina akory. Dikan'izay fandraisana andraikitra bebe kokoa zany amin'ny lafiny fandriampahalemana zany no tokony jereva amin'ny fitondram-panjakana indrindra andray zany hoe komeza andray ny francophonie-tsika dia be zany no tokony mesure raisy ny fanjakana amin'ny lafiny fandriampahalemana. Ao anatin'ny fanomanana ny fandraisana antapony ny fionana rososina isika eto Madagasikara amin'izao dia ny fionan'ny komeza amin'ny volana oktobra sy ny fionambe ny vondrony tany miteny apana mantolo ny teny frantsay andiany fahenina amby folo amin'ny volana novambra ho avy izao. Fotoanany anakorotanana ireo izay tsy mankasitraka ny fandraisany Madagasikara amin'ny hafa mihitsy izao. Nanamafy hatrany ity manampahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ity fa ny fanjakana fohy be no tokony aka andraikitra bebe kokoa amin'izany. Raha ohatran'izay manko dia mety hiditra tsehatra koa firenena ny ivelany zany na dia resaka fitsarana eto amintsika resaka hoe fanadiadina sika raza nefa manjary fiandrianam-pirenentsika indray amin'izay ny voatotoana dia manjary ohatrany manahirana amin'ny fanjakana zany no maka ny andraikiny zany amin'ny mahafanjakana azy puissance publique igny any aminy dia anjarany zany mametraka ny lamina rehetrarehetra raha tia hototosana amin'ny ao anatin'ny filaminana zany sy atsaka sy andavana fa zao kosa nefa eo zany dia hoe satria andray zay fipetra dia tokony eo zany nampisehoana ny hoe zavatra opportunité ho an'ny Madagasikara amin'ny resaka investissement zany zay ho avy eo ny chef d'état maromaro ho avy eo ny journaliste anaparitaka ny image ny Madagasikara sy varotantsika amin'ny Madagasikara hoe vendre Madagasikara dans le bon sens du terme hoe be dia be ny arena eto amin'ny kibon'ny tany eto amintsika be dia be ny lafiny resaka tourisme fotsiny ary be dia be ny zavatra azo atolotra any vahiny indrindratsika mila vola anarenana zao firenena zao. Arak'izany tombontsoa maro no azony Madagasikara amin'ny fandraisana ny fionana tapony rososina ireo ka izay no mahatonga ireo mpanohatra amin'ny latsaka manakorotana amin'izao. Na zanaty zany dia nanambarany teo anivon'ny fitsarana fa maleo tena tanteraka izy ireo isan'izany ny vaovao avy tany Tomasina izay namoahany ny mpampanolana ny fitsarana ny Tomasina ny vaovao rehetra marina manodidina alefa amin'olona mianada teratany frantsay tany Sainte Marie farany teo rahantsika ny fanampanazavana. Manoloana ny resaka maro mandeha mahakasika ny nahafatesan'ireo teratany frantsay lahy sy vavy miisa roa tao Sainte Marie dia mitondra fanazavana ho antsika vahoaka malagasy ny lehibe ny fampanohavana eto Tomasina ambaratonga voalohany Lorera Jona Thierry. Marina tokoa fa nisy zavaniseo tany Sainte Marie zany hoe fahafatesana teratany frantsay anako vehivavy ny anankiray dia lehilahy anankiray. Eo moa zany mpikambana amin'ny fikambana natao hoe éco volontaire miasa ao amin'ny Setamada dia ny aliny asabotsy roapolo ifoa raika amby roapolo aogositra teo zany no hita tao lohon-dranomasiny Mangalomaso fokontany Voilava district Sainte Marie zany ny vata mangatsika ny roa eo zany. Tokotokony tamin'ny telo marina teo zany gardien anankiray antsoina hoe Thierry Gérard zay mody marina avy niasa nahita ny razana ny vata mangatsika zany izy zany no
nampilaza tamin'ny lehibe ny fokotany sy ny olona rehetrarehetra tokony ampilazana tamin'izay zany raha ny fomba fijery azy atreto aloha dia tsy zava-maranitra no namono azy fa objet contondant moa filazany azy aty amin'ny fitsarana sy amin'ny police judiciaire zany hoe zavatra matevitevina ihany fa nitondra ratra afako maro moa tonga tany ny tenako amin'ny maha lehibe ny mpapanoavana mahatony mpapanoa lalàna nanao ny fanadiadiana sy nanampy ireo karoka ny fandikandalana zay efa tany any toerana tsara ho marina ho zaho fa ny alahadiny iny ihany dia efa nandefa olona anankidimy avy taty Tomasina zany ny tao amin'ny polisy ny tao amin'ny gendarme anankitelo avy ao amin'ny section de recherche criminelle polisy anankiroa avy ao amin'ny police judiciaire eto moa zany dia raha tambatra nisan'ny olona zay nahihina am'izao za manao interview zao dia anankivalo fito amin'ireo zany teratany malagasy ray teratany frantsay roa vehivavy anakenina zany ny lehilahy raha resaka fisavana trano ndray zany dia anakenina ny fisavana trano vita na hoe perquisition atreto ary anankiray zany no atao koa androany ary mbola mety hisy toy ny hafa izay fisavana trano zay izy rehetrarehetra voatazanareo dia enina dia ponina avy ao Sainte Marie na ny levaza dia ponina efa mipetraka ao Sainte Marie ny anankiroa amin'ireo dia avy aty Tomasina fa nandalo tao Sainte Marie zany tsara marina eto zany fa dia nanokatra fanadiadiana momba ny hoe vonoan'olona matsafana angamba zany assassinat ny fampanoavana sy ny polisy zay ao an-toerana ny zavatra azo ambara fotsiny atao koa anatin'ny adidinay zay mba irassurena na ny vahoaka ny Tomasina ao anatin'ny fahampiadina manontolo na ny vahoaka ny Sainte Marie na ny vahoaka malagasy dia hoe manao ny antsio zavatra ny fitondram-patsakana zany amin'ny fitadiavana ny marina ao anatin'ity toedraraha ty zany tsy hoe no nisy vazaha fotsiny fa sahala amin'ny eloka rehetrarehetra zany mahatonga zay nitondra fanitsina ihany koa ny lehibe ny fampanoavana eto Tomasina manoloana ny resaka mandeha mahakasika ny fahatongavany miaramila frantsay ao Sainte Marie izay tsy mitombona velively tsara ozavana ihany fa tsy misy an'izany hoe hoentina ny andafo hoentiny miaramila frantsay daholo malagasy mpasambotra hoe tsisy an'izay tompoko fa dia olona andika lalàna teto Madagasikara izy dia ny angatahany frantsay dia ny fifanampiana ao anatin'io zavatra io ary efa nazavako tamin'ireo teo fa hoe ny destinataire final ny zavatra na ny autopsie atao any Frantsa na ny prélèvement zay anaovana test ADN na ny enquête zay hoe raha misy enquêteur no tonga aty fa tsy hoe miaramila oka zavatsara zay hoe enquêteur tsy hoe misy ady izy tika andefa miaramila frantsay fa Madagasikara ny frantsay fa dia hoe andefa enquêteur zany hoe mpanadiady na karoka ny fandikana-dalàna anampy ny karoka fandikana-dalàna Madagasikara tombony ho antsika zay satria mitondra ny atao hoe savoir faire na ny fahaiza-manao zany ny frantsay misy ihany koa ny afatra nampitain'ny procureur de la république eto Tomasina Lauré Radzonatery ho an'ireo vahiny mpizahatany eto Madagasikara indrindra fa ireo frantsay monina ao Sainte Marie. Nous tenons quand même à rassurer la communauté française à Madagascar que nous ferons tout notre possible pour retrouver les auteurs de cet acte abominable et ignoble à Sainte-Marie. Donc l'assassinat de 2 Français. Donc ce n'est pas un acte dirigé contre la communauté française ou bien contre qui que ce soit ou contre les étrangers, mais c'est un acte isolé et nous ferons tout notre possible, je dis, avec l'aide du gouvernement pour retrouver le ou les auteurs de cette infraction. Eto Tomasina foana arak'izany no isin'ny famitorana sy ny fanagadrana ireo izay nahavanina ny loza atao Sainte Marie fa tsy ho an'ny la Frantsa velively ka samy mbola miandry izay eto toy ny fanadiadiana sy ny famitorana isika rehetra. Dia iny fanadiadiana iny ihany koa no hoentsika isento ao anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto dia mio no etondray avy eo. Ankasitrana tompola sy tompoko vavy ny mbola fanarahanao ny logité ho an'ny androany tombontsika ity tapany faharoa ny actu ity ho an'ny vaovao nivony fiadidina ny tanàna ny Tanivy Renivohitra.
Efa antonany maro isaky ny bentanàna ny fanesy ny fandimby teto Antananarivo renivohitra dia niezaka nanalatrany ireo mpivarotra tsy ara-dalàna teto andrenivohitra. Manoloana izany dia nambarany teo anivony fiadidiana ny tanàna Antananarivo amin'izao fa tsy marina ny filazany ireo mpivarotra fa vao sambany no ny fandrivotra ny commune sy ny mpivarotra manamorona ny arabe. Nanamafy ihany koa ny teo anivony ny tanàna Antananarivo fa tsy ilefitra ary anohy hatrany ny fanalany ireo mpivarotra tsy manaraka ny fepetra izay efa napetraka izy ireo. Nanao ny fanadiadiana ary miora miaraka Zatovy sy Zo Randriatsalama. Efa nilaza hatrany ary mbola manoma ampilaza ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy emotra amin'ny asa fanadiovana ny tanàna ataony satria misy koa ny mponina mitaky izany fanadiovana izany rehefa voahelingelina ny fahafahany. Anisan'izany ny mpandeha tongotra, mpivarotra ara-dalàna sy mpandohetra, ny mpamily fiara sy ny mpampiasa arabe. Lalàna misy izany ary ampiarina ho ny tompona ndraikitra eo anivon'ny commune. Zay vola zany lalàna zany a tsy resaka antsika sy ny lalàna 20 moa zany 020 tamin'ny 27 septembre 2014 io zany dia andraikitry ny maire ka tsy maintsy ataon'ny maire zany ary sorana be dia be fa miara-miasa amin'ny tany filaminana maire manao an'izany police nationale sy gendarmerie nationale amin'ny amoraiky zany io koa dia vola lalàna ihany koa mikasika an'izay fa andraikitry ny police nationale ihany koa Voalaza koa fa efa nisy ny famindrana ireo mpivarotra hoeny amin'ny petite vitesse Ambozatovo fa tsy manaiky izany ny mpivarotra. Arak'izany dia andray fepetra entitra ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy vao izao fa efa antonany maro izay ny ezaka fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana teto andrenivohitra tsy lefitra ary tsy hiala amin'ny toerana mahabe ny tanàna azy noho ny tsy fankasitrahana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ny be ny tanàna amin'izao ho hiatrany ny lefitra faharoa ny be ny tanàna Androany. Manazava tsara mikasika ny fanasorana maire sy fanoloana azy izy fa lava be zany procédure lava be mihitsy zany mbola misy délibération en conseil zany mbola misy zavatra maro be zany vao tonga amin'izany raha ho tonga amin'izany ka oka tsy hofitahana ohatr'izay le mpivarotra zany fa tena tsy mety ny zavatra ohatran'izany ka amin'izay izy miteny hoe na mahatsy vola ary mpanao politika tsy mampanina aloha zaraina eo ny volany izay zany tsy memotra mihitsy amin'ny assainissement autonome. Isan'ny tanjona lehibe apetraky ny commune Antananarivo renivohitra analana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ihany koa ny fandraisantsika ny fihaonana tampony ny francophonie amin'ny volana novambra ho avy izao. Mamenatra ihany ho an'ilay firenena maro be ho avy ireo mahita ny zavatra mikotana eto Antananarivo eto amin'ny capitale tsy tonga lafatra tsika fa mamezaka ihany ange miezaka manao zavatra fa tsy azo ekena mihitsy zany mivarotra amin'ny sisina arabe sy ny trottoir zany. Azy ireo mpivarotra tsy ara-dalàna atao anefa ny mivarotra amin'ireo toerana voatokana rehefa mahafeny ny fepetra rehetra izay takiana amin'izao izy ireo ahafahany miroso amin'ny ara-dalàna ho ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hatrany. Zay ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra fa isan'ny ady goavana ihany koa ny eo amin'ny famotsim-bola. Anamafy ny ady amin'ny famotsim-bola tokoa ny fidiran'ny Madagasikara ho mpikambana ao anatin'ny Arinsa. Ankoatr'izay dia hiady amin'ny fampiroroana ihany koa izy ireo. Tato anatin'ny valovolana izao dia mitentina 220 tapitrisa $, ny famotsim-bola efa nogiazany ity fikambanana ity. Fanangonam-baovao tateriny Rina Andriamalala sy Ianja Rakotonorainy. 220 tapitrisa $, ny famotsim-bola nogiazan'ny Arisa nanomboka tamin'ity fiandohan'ity taona ity tamin'ireo firenena 12 mpikambana ao aminy i Botswana, Lesotho, Tanzanie, Malawi, Maurice, Namibia, Swaziland, Zambie, Zimbabwe ary Afrika Atsimo no iasany hatreto. Tanjona ny anafoanana ny famotsim-bola sy ny ampiato ny fanondranana ireo aretsarbidy toy ny andramena izay mampalaza ny Madagasikara ny velany sehatra maro anefa ny mbola ivelarany. Ohatra anankiray angamba n'ilay hazo sarbidy izay tratra tao Maurice izay araky ny fanarahantsika tamin'ny filazam-baovao reny zany no karazana fanakiazana tao fa tsy reny ihany fa na vola io na fananana zany hoe ohatra trano na fiara na inona zany endriny dia tafiditra ao anatin'ny fananana izay azogiazana ary anamafy an'izay indrindra sy ahafahantsika manao an'izay indrindra zany no anentanan'izy ireo atsika hiditra ho mpikambana feno ao amin'ny Arinsa. Manana ny paikady entina miady amin'izany famotsim-bola izany ny Arisa ary maso avokoa ny haren'ny firenena iray. Raha toa misy ny atrarana famotsim-bola dia miroso amin'ny fandiniana ny teknisianina amin'ity raharaha ity.
maharitra 3 hatramin'ny 5 taona ny fanaovana ny fanadihadiana amin'izany fa nisan'ny asa goavan'ny Arisa ihany koa ny fahaizany miady amin'ny asa fampiororona. Manome fanofanana zay a alalana itiliana hoe aiza aviaiza le financement amin'ny terrorisme regny. Tsara ny manamarika fa ny Arisa dia fikambanan'ny firenena aty atsimon'ny Afrika miady amin'ny famerenana ny vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna. Mpamatsy vola i Grande-Bretagne sy izay manome vola ray tapitrisa $1 isa-taona. Efa mpanara-maso tao anatin'ity fikambanana ity Madagasikara saingy entanina hiditra natevin-daharana izany amin'ity taona 2012 ity. Fa ny farana androany tamin'ny alalan'ny fizarana sertifika ho an'ireo mpandray anjara rehetra ny Afrika Endeavor 2012. Tsy ndika verively akory hoe ho fezy ny tafika Amerikana ny tafika eto Madagasikara raha tokana anao izao fiofanana izao fa mba ho fanatsarana sy ofisian'ny fiara-miasa ny tafika no tena antony izao ho iatran'ny tompon'andraikitra. Nanao ny fanadihadiana ry Pierre-Dina Razafin-dramanana sy Stéphane Rakotomalala. Anisan'ny nandray anjara tamin'ilay fiofanana Afrika Endeavor 2012 ity ny tafika malagasy. Ny tanjona tamin'izany dia ny hanatsarana ny fomba fampitana hafatra eo amin'ireo tafika mba izany hitovy sy hanara-penitra izany ho an'ireo firenena mahery ny 700. Nahafahana nampikambana ireo firenena afrikanina ireo sy ny mpiara-miombonantoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hafa ihany koa ity fihaonana ity. Nodiny an'izy ireo nandritra izany koa ny fampiarahana ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena rehetra ireo. Nampiseho ny fahaiza-manao nandritra niseho nataon'izy ireo androany ny tafika malagasy. Efa tsara ny vita sy ny fahaizan'izy ireo ho ny colonel Christopher Ubank fa mbola ilaina hatrany ny fanatsarana. This is about building partnerships. Ny antony zao fiarahana zao dia tsy hoe akory anaovana izay contrôle araka antenenanao zay fa kosa anamafisana fiaraha-miombonantoka amin'ireo firenena rehetra ireo sy hanomezana tohana raha ilaina ahafahany manatanteraka tsaratsara kokoa ny asan'izy ireo tsirairay avy. We all have some work to do. Ankoatra ny fitaovana izay efa nampiasain'ny folo alin-dahy malagasy toy ny onjam-peo na ny radio sy ny telefônina satelita. Nisy ny fitaovana vaovao izay nampiasain'izy ireo mandritra ny fiofanana hanatsarana ny fifandraisana. Ny fiansan'ireo nouvelle technologie de l'information et de la communication amin'izao izay ahatavantsika ny ampiasain'ny réseaux sociaux rehetra izay mahery vaika tokoa ny rehefa tena hoe ampiasaina ary indrindrandrindra rehefa ampiasaina amina zavatra mety anakorotana na tsy hamaro toerana firenena anankiray. Efa afaka milahatra amin'ireo firenena rehetra araka izany ny tafika malagasy raha nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena ary afaka miara-miasa amin'izy ireo. Nanomana ny tafika malagasy ahafahany hiatrika sy miara-miatrika raha misy ny hetsika fampandritany arahana ny hetsika Afrika Endeavor. Mbola hisy moa ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny serasera sy ny firenena sinoa mba hahazoana ireo fitaovana izay ampiasain'ny tafika malagasy. Iny ihany koa nakatoanantsika ny pejy ny vaovao songadina ho anteto an-toerana fa ny any ivelany sokafana amin'ny vaovao avy any Turquie. Ny trangana asa fampiroroana namoizana ain'olona misy 1.7 androany tao Turquie. Fiara iray teo anoloan'ny biraon'ny mpitandro ny filaminana tao Sisr atsimo atsinanany Turquie mantsy no nisy nanampoaka fanadihadiana. Nouvel attentat en Turquie, une attaque. Mpitandron'ny filaminana valo sy sivily telo no namony ainy raha valo amin'ny fitopolo kosa no naratra mafy tao Sisr tanàna iray any atsimo atsinanany Turquie vokatry ny fipoahana fiara izay nisy bomba androany. Toerana ahitana kurda be indrindra ao Turquie Sisr. Ny antombony erisetra taoriany tsy fahombiazany fampiatoana ady nataon'ny gouvernemanta sy ny fikambanany mpiasa kurda na ny PKK. Ny famogorany tafika Turka ny fanjakana islamika sy ny kurda ao Syria no isan'ny antony nahatonga ity asa fampiroroana tao Sisr ity. Miayany PKK sy ny vondrona mpiaro ny vahoaka kurda ny lefitry ny praiminisitra Turka amin'izao fotoana. Ireto farany izay miady amin'ireo jihadista siriana mikasa ny hanafika ny Turquie. Ary anararoatra ihany koa ny toedrarà taoriany tsy fahombiazany ilay fanongana mpanjakana tamin'ny volana jolay lasa teo.
olona 4 alina izao no maty hatramin'ny taona 427 ny siny ady teo amin'ny PKK sy ny fanjakana Turka. Nanova ny fomba fiadina nefa ireo PKK ary ny toerana ambonivohitra indray no lasibatra amin'izao fotoana. Fa isan'ny niteraka resabe ihany koa tato ato ny fandrarana ny fanaovana ireny antsoina hoe burkini ireny. Manoloana izany indrindra dia vehivavy anglisy maromaro no nitokona teo anoloan'ny maso ivony la Frantsa tao Angleterre tamin'ity androany ity nitaky ny zony ireo vehivavy islamo. Une cinquantaine de femmes a manifesté. Vehivavy mahery ny 50 nitangorona teo anoloan'ny vavahadin'ny maso ivony la Frantsa ao Londres noho ny fiparitahan'ilay sary manerana ny tambazotra sosialy izay maneho ny fanerem-pitandro ny filaminana misa roa ilay vehivavy silamo anala ilay burkini nanaovany toy masom-bahoaka. Misy tamin'ireto vehivavy nanao ny fihetsiketsihana ireto no tsy silamo toa ity ramatoa iray ity. I'm here today because I think it's... Eto androany satria tsapako fa manala baraka ny fanereny ireo mpitandro ny filaminana n'ilay silamo anala ny akanjo ny tena galamanjanona. Toa manitsakitsaka ny zon'ny vehivavy iakanjo amin'izay mampety azy zany. Tianay aseho ny fiaramentanay amin'ireo vehivavy silamo ao Frantsa tokony hofoanana izany lalàna izany. Maria nafa tao amin'ny torapasikinisa no niseho io trango io ary efa betsaka ireo firenena ankoatry Frantsa no mandrara ny fanaovana io burkini io. Fantatra io arivo io moa fa dia nahato nandritra ny filakevim-panjakana androany azoma ilay didim-panjakana mandrara ny fanaovana izay burkini izay eny amin'ny torapasika araky ny fanapahana teo anivon'ny commune Villeneuve-Loubetette ao Frantsa. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no etsika manakatona ny tapany voalohany anaraka dokam-barotra vitsivitsy dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny rajao sy ireo zanam-pandarana maro samihafa. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ao amin'ny manaraka indray. Time to wake up right now. Ya, mahery 10 minitra amin'ny 7 ora alina nomboka ny tapany faharoan'ny logistitsika miaraka amin'ny rajao indray miarabanao raja. Salama tompoko miarabantsika rehetra. Ao anatin'ny miteny foana nombotsika azy. École, collège, lycée, frisquette, expression française, éducation, intelligence, succès. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ya, orasika kely angamba ny vaovao akty izay nresanareo menada tamin'ny voalohany teo zay nanaitra nanaitra manokana efatra amin'ny ela fa tamin'ny herinandro ity fa tsy voandroany mikasy an'le eritreritry ny commune hoe amindra an'le mpivarotra ambonin-dalana ire mikianjan'ny démocratie ny ampana izy hoe tsy maintsy mitady vahaolana moa ny commune fa teanytany anao hoe mino fa fantatry ny commune hoe raha vo ohatra ka afaka ireo mpivarotra amoron-dalana ireo mifindra ary amin'ny kianjan'ny démocratie dia isy mpivarotra amoron-dalana vaovao hafa ndraiky io tonga eo ina moa tiany olazana amin'izany hoe raha tsy tena le fiarin'ny olona mihitsy zany ohatra ny hoe misy orinasa marobe misokatra ka reny olona reny zay tokony asany amin'ny orinasa no efa mahazo toerana amin'ny orinasa zay angamba fa mety ilaminy io fa eo ahazo toerana fa izy vaovao ihany indray hipotra avy eo satria mikirosy ohatran'izay foana le fiainan'ny olona dia ohatra nafinaritra koa le tenin'le procureur avy any Thomasina le hoe tsy satria frantsay no maty na vahiny maty dia mizakazaka makany ny fitondram-panjakana tamin'lehibe amin'ny gouvernement sy ny karazany fa rehefa hoe aina dia mitovy daholo ohatrohatr'izay fazahoko azy mba dia anontany kely hoe azaoza tokony zao le nisy fatolona maromaro mampolo maro tany be roa le fanafian-jiolay fanafian-dahalo satria ny tany amin'ny mampolony ary tany malagasy dia ny anankiray farany amin'le hoe milahatra hoe isy anao fitsiketsehana ny colonie française eto Madagasikara eto Antananarivo rampitso dia mbola tsy nahazo alalana oza hoe marovina koa tsika no malagasy no aneo ihany koa filaharana ihany koa fa tsy akasitratsika ny von'olona ohatran'ireny izy manao azy
ary rovina ihany ko ny tafika nanao an'izay filaran'izay satria tadidio tsara fa misy tafika be dehibe maty ange amin'ny fitandronan'ny filaminana io miady amin'ny dalo rovina kory zareo no anio eneviny ihany ko satria manao an'io asa io izy a tsy fahafatesana no ilainy fa fahavelomana fa ny tena tiako resahana androany a dia resaka manodidina ny FCKM satria amin'ny mahazanaky ny FCKM ny tena dia mahatsiaro tena ihany aloha zany hoe nahazo président vaovao dia miaraba amin'ny président vaovao zay pasteur Ami zay voindram-pandeha mbandeona tamiko zany ara tsy niona ny resaka fakalala fotsiny zay hoe ty rajao ty pasteur Ami fa tany anaty couloirana trano birao anankiray no fakahita dia mifampiaraba dia zay ihany fa na izany natsana izy nefany a dia tiako fampizarana aminareo ihany a fa io pasteur Ami io a dia mpanoratra izy io manana boky marobe izy a zay soratany a dia mino fa tokony ho hita ry amin'ny librairie antso zany a na any amin'ny librairie maro samihafa zay misy eto Madagasikara dia ao anatin'ny boky soratany izy io a dia fitezana olona amin'ny mahapasteur azy moa zany dia fitezana olona anaraka an'Andriamanitra anankiray fa misy ihany koa hita taratra hoe fitezana olom-pirenena ihany koa dia hitako mirona be dia be tsy any amin'le mibedy tsy any amin'le mikapoka sy le mampieritreritra fa any amin'le mampahery ny olona hitraka mampahery ny olona androso mampahery ny olona hijokany tsara sy ny mahafinaritra eto amin'ny fiainana fa akoatr'izany rehetrarehetra zany a mampanoratra zany a dia mampianatra malagasy a eny taranja malagasy eny amin'ny université izy io anjerimanontolo dia mampianatra ihany koa tsy fantatro ny taranjam-pianariny ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga mbola tsy mivavaka tany amin'ny fiangonana ny tandremany a androndra fahasoavana fa enikoeniko matetika amin'ny radio izy rehefa mivavaka marain'ireny fa izy ndray ihany dia pasteur tena manana an'le voix pastorale taloha manko ry andro lalaina zay olona tianao pasteur dia tsy voatery ho tafita anao pasteur fa ao amin'ny feo ao dia efa voasivana hoe manana feo le mandona ve ianao manana feo mandrisy lahatra ve ianao satria be feo zany sa kelikely be fo serasera manko natao hoe andrisy lahatra olona ny atao a dia manana an'izay izy io ary ny tena hitako tena mampiavaka azy keo dia zao pasteur tsy manao an'le asa ampahazarana izy fa isaky ny maheno azy ianao a dia miova foana zany hoe mitady fomba hafa foana izy a ilazana ny zavatra tsy mamerimberina izy zany hoe manao fiarabana apostolika izy zao dia lefa mahazatra anao sy lefa faheninao iny ihany a no heninao amin'ny lady a dia heninao ary amin'ny radio ary fa mitady fomba hafa mivoatra tsy any izy a dia hitanao a fa mahate heno be ny miaino azy ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia zao izy aloha efa candidat izy tamin'ny fifidianana farany a fa tsy lany izy fa tamin'ity nabitoraka ity izy a voalandy dia ny fanontaniako fotsiny a satria za tsy mahalala hoe rehefa fidinao ohatran'ireny moa zany ny filohan'ny FJKM ve manana programme ohatra ny filoha-pirenena hitondra firenena sa tsy manana programme fa mino aloha fa tsy manana programme tsy ilaina programme fa ny fiangonana ihany izy maly nametraka ihany izy nametraka izy maly tao amin'ny Timoty faharoa ano tena le hoe aoka hijoro vavolombelony amin'ny fitondran-tena sotrany ny pina FJKM fa ny programme aloha dia zao ny fiangonana mana programme ny programme zay mifaritan'ny Jesosy Kristy hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra mitory filazantsara tsy afa-tsy zay programme dia izy fotsiny zany aveo no mitondra amin'ny fomba fijeriny hoe ohatran'izao a no tiako hitondrana an'izay fitantanana n'ilay fiangonana zay fa fiangonana FJKM aloha amin'izao fotoana zao dia tena manana olana be dia be fa ny olana tena fantatro fotsiny zao a amin'ny mampintsotra ao anatin'ny FJKM dia miahaka zany a ny ondry ao anatin'ny valan'ny FJKM ary rehefa miahaka ny ondry ao anatin'ny vala dia izy ny responsable ny mpitandrina ny ondry no responsable raha jaotra amin'izao mbola tsy lany déconne ihany efa déconne taloha fa déconne taloha fa niongana tapitra amin'ny mandat tapitra amin'ny mandat tamin'izany fotoana zany efa toko efa
ataoko fa am'le orona tsara mantsy nitretra mbola tsy lany déconne iny tsy tafakatra mihitsy ny taondrony tsanga fa tamin'ny fiainana efa déconne mihitsy de za zany zao raha lanina déconne ndray mpandeha de le rasy tanana sisa fa tsy takanana fotsiny dina moa no tiako lazaina aminao hoe matoa miahaka ny ondry de ny mpitandrina zany no tsy nahatandrina ny ondry tandremany misy zavatra ohatran'izao mankony resahana amitsika menakafy zany tsy mamenatra ny efitsika eo amresaka an'izany satria raha misy fiangonana zany zay everiko hoe démocratique de ny efitsika eo no tena démocratique indrindra satria ao misy an'izay hoe fanapaka-hevitra mipandray rehefa mipandray no manapaka ninninninninna hoe pesony maro de tsy maintsy inona rahany problème amin'ny efitsika ema voalohany indrindra de zao ny mpitandrina rehetra amin'ny efitsika ema ve tena mbola antso ny anaovana lasa fitandremana satria tena misy betsaka am'rele rony manao bizina namako pasteur iami io niarak'izay taria fatany tsara andeha iresaka aminy anatona azy de mbasany afindrany am'izay tsy aty ambany vohatra ty tsony tsisy jiro tsisy réseau fa mba hiakatra ao Tananarivo fa misy fiangonana anankiray efa lehibe zay eo ny pasteur ane efa retraite de mba iresaka am'le re de mba lao ao ataony eo efa tsy antsotsony zany nikizy efa manomboka melibe ka tsisy fianarana sahaza tsony aty sy nikarasany efa tsy antsotsony zany fa efa tena fitiavatena de misy an'izany eo de gaga venao raha tsapan'le ondry tandremanao zany zavatra zany de mivadika aminao izy hoe tsy mahita impanahy am'zany pasteur manao an'izany de lasa izy raha faharoa koa anatin'ny fiangonana efitsika ema ihany koa tsy izy rehetra fa misy ary betsaka io fanompompivavahana io 20 minitra ny liturgie fitomboany fa mandritry ny adindray sasany bazary resaka vola resaka rakitra resaka fanentanana andohanzatsy ary io raha vao misy olona mivoaboaka amin'io fotoana io de pasteur mihitsy no mitsangana aoka topoko mba tsy voaboaka azafady fa raha laha lehibe ny diniana nefa le olona amin'io reraka ny vaovao ange matoa atao hoe adindray sasany io any de zay ihany ny zakan'ny olona toe-batana nataon'Andriamanitra zany fa tsy azonao tiritana fa misy fiangonana amin'ny 8 ka hatramin'ny 2 atoandro mivavaka de ao amin'io olona tazomin'le pasteur amin'ny 8 ka hatramin'ny 2 io misy raha matoa lehibe ao misy olona antitra reraka mialaina fa mila vonjy de tazominao ela be eo misy reny mpianakaviana ty ampinoniny zanany ao mbola hikarakara sakafo tazominao nefa nio reny mpianakaviana io tamin'ny herinandro ray manontolo izy nefa niasa foana de ny alahady tokana izy mba manana fionana irahana amin'ny sakafo miaraka amin'ny fianakaviany maninona raha mba atao adiny ray sasany fanompompivavahana mafonjafonja tsara de mitondra mody ny olona miditra amin'ny enina sasany anankiray de mindrava misivy de aveo ndray ampina ray miditra amin'ny 10 any de miditra amin'ny 12 de aveo koa asiana tolakandro de amin'izay fotoan'izay mba manana vatsim-panafa raha tazominao amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 any le olona ka mahazo aina ihany izy any ampendoany fa noho ny avizanana araky ny toe-batana ananany sy ny fahasahiranana sy ny sainy mandehandeha tsisy ninona voatazo nitsony eto amin'ny mody ao de taraikeo izy takany tsy misy ka izany rehetra zany no tiana ifampizarana amintsika kelikely satria tsy hoe fitiavana tehitsikera fa zay mahatsapa hoe anay io tompony zay de sarotony zay ary zay koa mahafantatra fa ny mpitandrina rehetrrehetra ny pasteur de mataty an'izany tsikero zany fa ny efitsika eo aloha de tenenina kely fotsiny fa akalaza ny fahadimapolo taona de fitambarana fiangonana anankitelo izy io no ny tambatra nanomboka tamin'ny 1968 de ny LMS zany de ny MPF missiona protestante frantsay de ny Foreign Friends Missionary Association zay anankitelo zay de mirarosotoko fa de zay no azo lazainy aloha ny androany idirantsika avy hatrany anatin'ny insolite saritaina hafa kely any Angleterre any no jerentsika anatin'ny insolite androany toerana mahafinaritra izy ity saingy mampiavaka azy de voninkazo misy poizina avokoa ary manimba ny fahasalamana no hita ao betsaka mpitsidika nefa ny zaritainana de maro am'ireo voninkazo ihany koa azy no mahafaty mihitsy nao rahantsika amin'ny fanadadiana
Any avaratr'i Angletera manintona olona mahery ny valo etsisa taona ny zaridaina iray amin'ny valan-javaboarin'ny Alnwick. Toerana lehibe faharoa ao Angletera ity zaridaina ity izay noforonin'ny Duchesse ny Northumberland Jane Percy. Every plant here in the poison garden is poisonous and has the ability to kill you. Zany nambaran'ilay Matiana nanao ny zaridaina hita amin'ny toerana maro ny zavamaniry ato ary tsy mifidy tany andrina. Ity voninkazo ity ohatra no berce de Caucase, zava-doza ho an'ny olombelona izy ity ary mety hiteraka takaitra hatrany amin'ny 7 taona. Hita ato ihany koa ny belladonna izay mety hahafaty ny zaza. Fanta-daza ihany koa ity trano ity noho izy natao haingo tamin'ny horonan-tsary maro toy ny Downton Abbey na ihany koa ny Harry Potter. Inona ny ilana an'iny ragaty zany izy mba ho tsy dian'ny olombelona fantatra reto mahafaty dia mba mihita indray satria fantaro fa karazam-boninkazo misy poizina misy 10 no nambolena tao anatin'ny zaridaina iny ny tena tsandona tamin'ny tranany Duchesse Jane Percy dia ny mba hampafantarina ireo mpitsidika fa mety betsaka amin'ireo voninkazo ambolena any an-trano tsy fantatr'olona fa hoe mety hahafaty na hanimba ny vatana sy ny fahasalaman'ny olombelona. Zay eto Madagasikara zay resaka mandeha fotsiny fa tsy fantatro ny fahamarinana. Hitanao le songosongo reny misy tsilotsilo reny izy dia misy fleur kely dia menamena sy ny karazany reny dia miteraka ronono ohatran'izao fotsifotsy to hoe poizina ihany koa izy reny ny tsilony aroa dia mandratra fa azo antoka mbola ho ataontsika fanadina manaraka izany izy dirantsika indray ao anatin'ny oyanao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Amin'ny mahandro iraisam-pirenena natokana ho an'ny biby fiompy alika androany dia mikasika andrena no nanontanian'ny olona sendranay namorona na anarana fomba fiteny ohatra izany momba ity biby izay tsy misaraka amin'ny olombelona ity. Mba afaka milaza karazana alika anankiray ve ianao? Canton de Tuléar. Zay. Dia ino Rottweiler mosa le alika vazaha reny. Dia ny alika gasy moa reo. Alika gasy dia alika gasy. Alika gasy le alika tsy dia be volo izy dia kelikely vatana dia le mpandehandeha rano lalana ireny tsena ireny. Reny ny alika gasy fahalalako azy. Chien de salon le alika kely be volo be reny izy afa atao amin'ny salon izy. Berger. Eny ngeda be izy dia maintimainty dia ino zany avoavo. Le alika fohy kely ohatran'iny dia be volony kely fametraka amin'ny salon. Chien de salon. Berger allemand. Alika be. Alika be. Sady ngeza be. Chien de salon. Le volovolo kely vakely reny. Bulldog. Karazana alika bulldog misy Rottweiler, misy karazany maromaro ny haiko. Misy any Toliara koa zao misy. Zay tena alika gasy. Tsisy afa-tsy chien de salon ihany no fantatro aloha. Alika kely eo amin'ny salon rony le be volony kely rony reny ihany mahafinaritra hafa ny ankoatran'izay atahorako. Karazana alika ohatra hoe boxer, Saint Bernard, bulldog, chien loup. Chien loup maranitra zay ny sofiny somary bebe volo kokoa izy noho ny berger allemand. Mitovitovy amin'ny berger allemand ihany ny toe-batany. Karazana alika fantatra chihuahua, dia doberman, dia zay angamba ny fantatra. Doberman ohatrany madidio volo reny izy fa avo be. Dia ohatrany miroraroraka ihany koa ohatrany miroraroraka zay ny vavany. Dia ny chihuahua indray le ohatrany lavalava vava izy dia ohatrany volovoloina kely.
nisy tsy voalazan'ny olona maromaro fa vabetsaka ny fantatritsika malinois zao tena alika tena somary tsy de ngeza ohatran'ny berger allemand izy fa somary latsaka fa tena gardien tena miaro tsara ny olona mihitsy de ao koa ny Ridgeback zay alika avy any Afrika Atsimo misy ohatran'ny olatra zay ato amin'ny lamosiny ato manomboka hatratembolony kely zany ndray chien de chasse ndray zany tena mahafatilihoana zany alika zany de tsy voalazantsika teo koa ny dog allemand zay alika tena ngeza be mihitsiny nefa mivatany fotsiny sy feo ngeza fa zany tena alika tena tsy azo antoka mihitsy zany raha iamin'ny tanàna endrika fotsiny zay moa ny ilana ny alika mazava azy hatramin'izay ka hatramin'izao ny naman'ny olombelona sy hiaro azy hiaro ny fananany ihany koa na amin'ny alina na amin'ny atoandro ny vaovao ny fanatanjahantena indray ary sabotsy raha mipitso akoatran'ireo karazana hetsika arahayady toy ny Muay Thai eo ihany koa ny fitokanana ny dojo vaovaoan'ny kickboxing ny ambany karatain Mahamasina dia namarika ny rampitso ny taranja baolina kitra ny dingany apa 2 ny fiadina amboara Madagasikara isana apetrahany izany ny eto Antananarivo kianja Bemasina sy ny kianja Kariao lalao 5 no izotra eto Andrenivohitra rampitso ho anty dingany faharoa ny fiadina ny amboara Madagasikara taranja baolina kitra ity ekipa lehibe roa no eny amikanja be Mahamasina Nesa Dema lefitra ny tompony amboara Madagasikara tamin'ny taondasa izay niaro ny voninahitry Madagasikara tamin'izany ifandona amin'ny Askoimi avy any Manoro eny Mahamasina raha mipitso amin'ny 10 sasany maraina amin'ny 2 sasantolakandro kosa ny lalon'ny LGK Plus ny GSF Pongalava ary eo anelanelan'ireo ny fandona ny AC Sabnam sy ny Ajesaya Bonglava. Etsankilany dia lalao roa no ivitaina any amin'ny kianja ny Karion raha ampitso ihany dia ny lalao ny Dago FC Analamanga sy ny Sukafoot avy Matsatra ambony ary ny fandona ny 4F Analamanga sy ny Knapsa Sporitas. Ankoatr'ireo dia isy lalao avokoa any amin'ny kianja Rasolonjatovo Ambatonazaka toy ny fiona ny Kosfa Analamanga sy ny 3FP Ambatonazaka sy ny any amin'ny kianja Nampasambaza Fumela Club Matsatra ambony ifandona amin'ny Kospena Lamanga. Ny kianja Manakara FC Black Star iona amin'ny Réseau Fort FC. Ny kianja Municipal Tomasina MMM Tsinanana ifandona amin'ny Tana Formation FC Analamanga. Kianja ny Port Berger Tamitsa Sofia iona amin'ny Leopard FC Betsbook. Kianja Nambanja OSBS Ambanja sy ny Génération Mandritsara. Ny kianja ny Maivatanana US Kuma Betsbook sy ny Asuma Boeny. Kianja Rabe Mananjara Mahajanga Forceur de la Côte Ouest tamin'ny FC Maiva Betsbook ny Tenisongadina ary ny kianja Maître Kira Toliara Costem Tsimandrefana sy ny US Douane Matsiatra ambony izany lalao isotrany zay tavoaka no hiatrika ny lalao paina amby 70 ny fiadina amboara Madagasikara ity ampahany amin'ny lalao ihany zany rehetrarehetra zany fa ho maro ny lalao aneliny ro kianja rehetra voatanisa rehetra zany ny vaovao ny kolotsaina indray no mbo anoizatsika ny vaovao ny etsika izay entina anabeazana ny olo-pirenena fantatra ihany koa amin'ny hoe alao sary andiany faharoa no resantsika anatin'ny fanadidina ity fanadidina mazava ho azy ao anatin'ny fananana makasary no iompanan'izany etsika izany ndao raha tsika vetrany fanadina etsika iray fampiasana sy ilalaovana sary ny alao sary asongadina amin'ny fifaninanana ny lanjan'ny sary amin'izany no andrisihana ireo mpankafy sy matianina eo amin'ity sehatra ity aneo ny fahitany ny tontolo manodidina azy amin'ny alalan'ny sary tanjona ny andraisan'ny tanora andraikitra ary ahafahany mitondra ny fampandrosoana maharitra zany hoe fampiasana ny sary ho lasa fitaovana fa tsy ny sary no ampovoan'ny resaka zany fa ny sary no mitondra ny votoantin'ny resaka hoe misy lohahevitra ohatra zao anatin'io sary io dia zay no resana fa tsy le sary hoe tsara be le sary tsy vita amin'izay le izy dia fampiasana n'io sary io amin'ny fampianarana ny olona andray andraikitra efa nisy ny andiany voalohany nentina nantomana ny sain'ny olona hijery ny zavatra ratsy eo amin'ny manodidina azy olona 20 ny nandray anjara tamin'izany izay nosokajiana ho vondron'olona 3 fa amin'ity indray mitoraka ity kosa dia hijerena ny zavatsoa azo vokarina amronana asa ary tsy hironona amin'ny zava-mahadomelona inona ny lafiny mety tokony hotohizana fa amin'ity zany dia zana hoe inona ny zavatra hotohizana satria ny tsirairay hatrany andavatrano any dia tokony andraikitra hoy aho
amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena tsy ranona na ranona ihany no tompona andraikitra fa itsika tsirairay dia tompona andraikitra dia ny lohahevitra amin'ity dia hoe ny tanora sy ny fahaiza manaony hiatrehana ny tsy fisian'ny asa zany hoe zany dia mampiseho hoe iza le tanora voakasika le tsy fisian'ny asa ary inona ny zavatra entiny ahafahana miatrika zay tsy fisian'ny asa zay fa tsy hoe tanora nipetraka fotsiny izy dia avy eo izy teny hoe tsisy asa reto fa mba hatadiavo azy zay. Lohahevitra napetraka ny tanora sy ny fahaiza-manao ny hatrehana ny tsy fisian'ny asa toy izao ny fandehan'ny lalao misoratra anarina ny olona maniry ny andray anjara ary omena teny na fehezanteny ezahana aseho amin'ny sary ilay fehezanteny ho nomen'ny mpikarakara marina fa amin'ny 7 sy 8 ny volana septambra izao no anatanterahana ny alao sary andiany faharoa. Fanontaniako dia zao rehefa sarina laina ave dia ekena vahola tsy ferana ave hoe tsy maintsy fakatsary fa nana tamin'ny telefona za nalaina le sary ve na tamin'ny tablety ara nalaina le sary ve dia ekena aloha anankiray zay fa na izany kosa za nefany dia za mino faravakely ny telefona manana filaza zay teknika 8 mégapixel iny zany efa re amin'le fisokajina an'le manaona ny kalitao an'le sary voaray fa za aloha mampahiry ny mpikarakara sary ohatran'izao fa hietsara ny sary avoakan'ny malagasy sy be deaibe ny olona akafy amin'ny fakana tsara na dia mifisian'ny telefona be deaibe miparitaka azo akana sary fotsiny ihany azy ary misy sary be deaibe any aman'olona any zay tokony sotomina sy angatana ihany kio fa tsy apozina le olona nakasara izy tsy mahafantatra amin'ny valeran'le sary navoakany akory nalalaina fahatandana nefa tsy fantakory ny tena efa tokony azo amidy misy olona mivelona amin'izany ange zao rangaty vola be mikararaha zava ho azy resaka mahakasika an'izay sary zany tsika rehefa eo horonan-tsary mihetsika etsika karakara ny canal 720 drive-in monina fa mialoha zany aloha andaontsika hijery ny omety toetry ny andro ho andro rampitso. mazava ho azy moa dia efa miala tsikelikely ao anatin'ny ririnina isika ny vanim-potoana aloha ary efa miditra amin'ny vanim-potoana ny mafana na izany natsana aza dia somary latsaka ambany any ny atsika farany ambany indrindra raha ho any Antsirabe ho any Rampitso indray ifandimana raha ho nasy masoandro Antsirabe sy Antananarivo Mahajanga sy Toliara ary Antsiranana dia ibalika so ny masoandro isorana kosa ho any Fianarantsoa sy Toamasina mahiray minitra ny amin'ny enina no impisamy masoandro ho any Rampitso fa 7 ny volana Aogositra ary latsaka fahatelony kosa ny amin'ny 9 takariva no ilentika izay masoandro izay izany hoe aharitraritra ingabe masoandro eto amintsika azo arotona tsara izany amin'ny zavatra rehetra izay atao. Mahatsiaro kely an'le éclipse hitranga amin'ny premier volana septambra tadiko tsara mihitsy tamin'ny ray sy roa arivo 900 mividin'le solomaso dia amin'izao izy 900 eritrereto amin'izany zany tao anatin'ny 10 taona dia ohatr'izay le fari-piainantsika tamin'izay fivoahan'le éclipse zay nivoahan'le karazana fiara nisy Mazda zay hoe éclipse nataontsika malagasy anarana tsy anaran'le Mazda mihitsy fa ny fanindry tamin'ny fivoahan'le ny fisian'le éclipse teto Madagasikara no nivoahan'io karazana fiara anankiray io dia lasa éclipse ny anaran'le fiara mandraky 10 androany. Firentsika kely ny vaovao ny kolotsaina satria nanomboka androany etsy amin'ny parkina ny Akordig ny etsika fanehoana sary mihetsika Kalamanjana drive-in monina izay itoy Rampitso ihany koa zany sy zao no tonga ny ekipa ny légité avy niatrika izay dingana voalohany androany izay sady anitona antsika ho avy amin'ny dingana faharoa Rampitso indray ratsika fanadidina. Androany zomano andro voalohany tamin'ny drive-in monina andiany faharoa araka amin'ny fandaminana efa napetraka ny horonan-tsary Le Chasseur et la Reine des Glaces no nalefa ho jeren'ireo mpankafy apetsaka ireo tonga namaly ny antso tamin'izany ary niezaka ho tonga ny aloha ihany koa izy ireo ito Rampitso ny Ciné Parking ny horonan-tsary miaina Zootopia indray kosa no alefa amin'ny valoratra ny fotoana ety amin'ny Akordig mbola misy ny tapakila famandrihan'ny toerana ho an'ireo liana amin'izany ny tapakila tsotra kosa dia amidy ety an-toerana ny andro ny fandefasana ny horonan-tsary izany hoe Rampitso ihany.
Koa tamin'ny akorodika no misy anay amin'izao fotoana zao. Ny titre ny film antsika androany moa zany de Le Chasseur et la Reine des Glaces. Izany hoe efa hipoka dia hipoka kokoa zany ny toerana amin'ity androany ity. Amin'ny Rampitso koa mbola misy. Zany hoe Zootopia zany no titre Rampitso zany hoe manasantsika tsakanavaka zany ho tonga andray anjara anatin'le satria farany moa zany izy io. Zany hoe ny Drive-in Moon tamin'ity moa zany dia andiany faharoa. Réservation moa zany dia hita eny toerana zany hita eny amin'ny canal cette vidéo Yann. Ils en ont eu plus de 5 places, moins de 5 places, 20 000 ariary si 25 000 ariary. Ils en ont plus mazu caprice en quoi dans la réservation ni petsutra indray tonga dia tia toerana no misy anazy tia amin'ny akordig ni 12 000 ariary si ni 17 000 ariary. Zany hoe petit voiture si grand voiture zany. Mampiavaka ny ciné parking etsika tsy fahita teto amintsika matetika ny fijerena miaraka ao anaty fiara ny horonan-tsary alefa eo amin'ny parking ny maridrefy ny Dreamon 93 FM kosa no hainoana ny feo amin'izany izany hoe amin'ny alalan'ny autoradio toy ny androany isy ny fizarana ny fanalana etaeta dia ny caprice isaky ny fiara tonga eny an-toerana. Ialoha le Zootopia araka tena tiako fahaizana. Ho avy eny zany ianao Rampitso. Misy levona mihitsy tonga dia parking toerana anankiroa ny alaiko zary. Le fahaizany zareo manao an'le film mihitsy tena sary le izy nefa hitanao any masony le mpilalao le sentiment be de vie tsy zay fa mitelindrora be ny olona tokantrano zay antenaina sy asaina ho avy maro eny amin'ny parking any akordig Rampitso ao anatin'izay tsika Drive-in Moon izay koa raha jaona marantsika ny vaovao any androany Rampitso nay fotoanantsika misy vaovao Rampitso fitora sasany ariva hatrany ny fotoanantsika aoriany vaovao Rampitso dia isin'ny prime faharoa any Pazapakids sametrana mandrapiana amin'ny Rampitso ndray veloma daholo tompoko. Ianao no misafidy. Baolina any Angleterre no resako aminao androany. Chelsea fandona amin'ny Burnley. Chelsea zay mazava ho azy fa petsaka mpakafy azy tsika malagasy. Hitanao amin'ny sary koa fa izy ny favori amin'ity lalao ity. Raha iresaka kely aho hoe ny baolina nionan'ireo farany zany hoe i Chelsea io dia nandresy izy any ekipany Watford. Burnley ihany koa dia nandresany ekipany Liverpool. Ekipa anankiroa ao anatin'ny heriny tokoa reto anankiroa reto na i Chelsea io na i Burnley. Za aloha zany dia Chelsea ny ano alaiko amin'ity fa ianao no asy. Paris Sport, ianao no misafidy. Ny lalao antsika faharoa dia entiko an'ny Italie indray ianao ao anatin'le hoe Serie A. Zay ny zareo italiana ny filazany azy. Lazio ifandona amin'ny Juventus de Turin. Mazava ho azy Juventus ny favori eto. Apatsahivina anao fa ny fionana nionan'ireo ekipa ireo farany dia nopotehan'ny Juventus 3-0 i Lazio tamin'izay fotoana izay. Avita anarina ve izy amin'ity androany ity sa ho tazon'ny Juventus match nul? Ianao no misafidy. Paris Sport, ianao no misafidy. Ny lalao antsika anankiray dia any Espagne indray tsika. Zay le hoe ao anatin'ny La Liga. Real de Madrid ifandona amin'ny Celta Vigo. Zany koa tompoko dia tsisy resaka fa dia tonga dia Real de Madrid ny favori eto. Baolina nefa boribory raha jaly io 7,50 ny kotiny. Fa raha resin'ny Celta Vigo kosa io 13 ny kotiny. Paris Sport, ianao no misafidy. 500 ariary dia efa milalao na 10 ariary. Zay tianao hoe Paris Sport, ianao no misafidy. Veloma tompoko. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma,
safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray anao dia tia. Shell Super Extra, miaraka aminao atao amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny le JT. Mitsakitsako chinchini miaraka amin'ny le JT. Chinchini, tiako loatra.